Nous nous trouvons dans la côte nord-est de Madagascar, dans un site de nutrition communautaire. Aujourd'hui, dans ce site, les mères sont venues en masse avec leurs enfants pour écouter les sensibilisations des agents de santé communautaire sur les bonnes pratiques en santé et en nutrition. Ceci pour garantir le bon développement de l'enfant et une meilleure santé de la mère. Tsika tegny zany nagnaraka lavagna zaza zany. Ke nisy zaza roa zany nampitahegna. Raiky lavalava, raiky fohifohy. Mitovy taogna izy, sady mitovy vôlagna ty raha. Raha ny tokony ho izy tokony hitovy zare. Nefa le fohifohy zany mety tratran'ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoko no mahatonga izany. La malnutrition chronique est due aux mauvaises pratiques en alimentation de la mère, du nourrisson et du jeune enfant. Une fois qu'un enfant présente un retard de croissance, sa capacité cognitive et son développement physique en seront affectés. Lorsqu'un enfant reçoit une nutrition et des soins adéquats au cours des 1000 premiers jours, cet enfant aura une meilleure santé et s'épanouira. Cela commence dès la période de la conception jusqu'à ce qu'il atteigne les 2 ans. Tegna zava-dehibe ny fandehanagna aty amin'ny tombom-pahasalamagna mbô misy agnarahamaso ny fitombon'ny zaza sy ny fahasalamany. Ilaigna ny fisafoagna aty amin'ny CSB mba misy agnarahamaso ny voaka. Ilaigna koa fiteragna aty amin'ny CSB zany mba hisorohagna ny fahafatesan'ny reny sy ny zaza dia ny fagnarahamaso aoriagna fiterahana. Ilaigna manantogna hôpitaly satria ampy fikarakaragna tsara, misy dokotera mahay ampy fitaovagna tsara. Ny vaksiny dia miaro amin'ny aretigna maro isan-karazany. Ohatra amin'izany ny kotrotro, ny lefakozatra. Dia ilaigna koa ny finanan'ny zaza, ny otrikaigna isan-karazany mbô misy itombosany tsara be. Ny fanontaniana atao amin'ny tontolo zany, ny fagnentanana reny bevoka andeha ny vaksiny, dia isafy teraka amin'ny hôpitaly. Dia magnasy zare magnaraka sakafo miovamiova somary loko. Noho ny fiarahanay miasa amin'ny mpanentana ara-pahasalamagna sy ny fokontany agny agnivon'ny fiarahamonina agny ary ny fampiaranay ny fiofagnana izay azonay dia hita fa nakatra ny taham-pandehanan'olo aty amin'ny hôpitaly. Il est important de continuer à renforcer les compétences des agents de santé et des agents communautaires en matière de santé et de nutrition afin qu'ils puissent à leur tour offrir des soins de qualité à la population qui en a besoin. L'engagement des parents est aussi essentiel, car garantir le bon développement de l'enfant est l'affaire de tous.